zoma fahasivy ny volana janoary taona 2024. Evanjely masina nosoratan'ny Masindala Luka nalaina tao amin'ny toko 5:12 hatramin'ny 20. Mety aho mahadiovy ianao. Tamin'izany andro izany i Jesoa raha tao amin'ny tanàna anankiray dia indro nisy lehilahy rakotry ny abokanana hita azy sy ny akoho ka nitaraina taminy nanao hoe, tompoko, raha mety ianao mahay manadio ahy. Dia naninjitrany ny tanany izy nanendry azy sy nanao hoe, mety aho mahadiovy ianao, ka afaka niaraka tamin'izay ny abokany. Norarahan'i Jesoa tsy hilaza izany namin'iza namin'iza izy ary hoy izy mandehana miseho amin'ny mpisorona ka manatera ny fanatitra noho ny fahasitrananao araka ny voadidin'i Moizy mba ho vavolombelona amin'ny olona. Fa maika ny ela ny lazany ka nirohotra be dia be ny vahoaka mba hiaino azy sy mba hositraniny amin'ny aretiny. Izy kosa nefa amin'izany dia niataka nakany anefitra ka nivavaka tao. Izany ary ny tenin'ny Tompo, nderaneo anao ry Kristy.